Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy atao anatin'ity fampitana amin'ny alalan'ny PJD. Tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny isika rehetra. Be da be ianareo no nametraka fanontaniana sy nanontany hoe midika inona iny célébration nataon'ny Kylian Mbappé iny. Iny zany no valentsika atao anatin'ity horonan-tsary ity. Iny célébration nataon'ny Kylian Mbappé iny dia mampiseho endrika bibilava. Hitanareo be da be mantsy ny bibilava, misy ny Black Mamba, de misy ny Cobra, misy ny Anaconda, misy ny tompon-drano sy ny sisa rehetra ny maro andavaka, ainsi de suite, ny fandray fiala aty amintsika Madagasikara izany. Fa iny fihetsika sy célébration nataon'ny Mbappé tamin'ny Coupe du Monde vaovao ho an'ny mpijery iny dia miendrika bibilava crotale izy iny, serpent-sonnette. Zay zany no entiko mamaritra azy iny. Hitanareo ny serpent-sonnette rehefa mi-se sentir menacé izy na mi-se manifester izy dia misy an'le rambony mihetsiketsiky iny miavertira. Iny lay somary endrika fandoliana, de misy an'ilay tongotra sy tanana kely mifaingoka aty aoriana, fihetsika nataon'ny Kylian Mbappé. De ilay tanana anankiray aty aloha manao an'izao, iny indray ilay lohana serpent miforotra miomana zany, cracher venin, hi-attaquer na hi-se défendre ihany koa. De izay rehetrarehetra izay ilay endrika manifestation naseho an'ny Kylian Mbappé tao anatin'iny célébration iny raha faritana tsotsotra. Tsy izy ihany no nanao an'iny fa be da be ireo kintana manana ny grade étoile étoilé maneran-tany amin'ny sehatry ny sport no efa nanao an'iny célébration fankalazana iny. Raha ka ohatra tsika hitanareo rehefa mijery boxe tay, isika ianareo mpijery boxe tay zany, dia ry zareo kintan'ny boxe tay Muay Thai dia manana ny célébration ihany koa izy, mankalaza sy mandihy mihitsy izy miaraka amin'ny gadona mozika, montre na tantra fiantsoana fanahy mialohan'ilay ady. Mampiseho zany fa kintana izy, guerrier, ry zareo efa étoilé champion du monde manao an'izay pratika na rita fiantsoana fanahy izay. De manao an'iny geste iny, ohatra hoe ry Sanchay, Boakao sy ny sisa rehetra, reo efa étoilé raha vao miresaka an'izany étoilé zany sika, de reo champion du monde ohatran'ry Kylian Mbappé ihany koa zany. Ka ry Boakao sy ry Sanchay ny statistika zao raha ohatra hoe asongadina dia any amin'ny 75% na 80% ny combat ataondry zareo dia victoire par KO daholy, ary roa sy telo ihany ny défaite ao anatin'ny hoe combat 100. Fa amin'ny ankapobeny dia victoire daholy, ary à 75% à 80% de victoire par KO daholy. Zay le entina manasongadina amintsika hoe kintana izy, manana an'ilay étoile marika. Aza adino fa ny kintana dia i Lucifer, kintana mamirapiratra, ange de lumière, nokapaina, nazera. Ary io le ambara any amin'ny bokin'ny Efesiana hoe isika tsy mitolona amin'ny mofo aman-drà fa ny fanaratsy eny amin'ny rivotro, eny amin'ny univers. De rehefa nazery Satana de le izy le mpanapaka sy mpanjaka an'izao fahamazinana izao tontolo izao eny amin'ny rivotra. De ao lay misy manao projection astrale, izy ihany koa ilay endrika anjely. Fa inona moa ny ao ambadiky ity serpent chamanisme ity, serpent chamanina ity bibilava chamanika ity? Izy io dia manana
pouvoir matanjaka be mihitsy. Ny pouvoiran'izy io dia tsy inona fa venin. Io bibilava shamanika io dia miara-miasa amin'ny dieu de Tiote. Dieu de Tiote dia tsy iza fa any amin'ny civilisation egyptianina izy dia tompon'ny fahalalana faratapony eo amin'ny tontolo mistika, amin'ny afetsifetsena, ny fisahanana, ny fiseranana, exploitation ary ihany koa ny infrastructure. Miara-miasa ry zareo. Ary amin'ny sarivongany Tiote dia hitanao tsy lavitra eo io bibilava shaman io. Zay ny proof fa miara-miasa izy ireo. Ary raha mandinika isika amin'izay resaka infrastructure izay dia hitantsika Qatar amin'ny resaka bâtiment mitory be da be isan-karazany fa tena efa lasa lavitra be mihitsy ry zareo. Miaraka amin'izay ilay notonontsika teo hoe farany hitan-tsaina ao amin'ny tontolon'ny fandalinana, ny fametsifetsena, ny exploitation. Dia izay ilay fiaraha-miasa miaraka amin'ny zareo Européanina, tompon'ny ketrika, tompon'ny business, tompon'ny fikirakirana ny fetsifetsena amin'ny fiadorena any mamoana. Mifampitohy daholo izany zavatra resahantsika izany fa tsy maintsy manana fahalalana ary tsy maintsy manana opportunité amin'ny resaka discernement isika vao afaka midemaske an'izany zavatra resahantsika izany. Teo dia niteny hoe manana pouvoir ity bibilava shaman ity. Ny pouvoirany dia tsy inona fa venin, poizina. Ary izay pouvoir hoe poizina izay sady mamono no mamelona ihany koa. Mamono izy satria hitantsika ny bibilava izay kaikerin'ny bibilava, ireny le bibilava misy poizina ireny dia indrindra le bibilava manana poizina mahery vaika ohatran'ny cobra, ohatran'le crotale ny resahantsika teo hoe serpensonnette sy ny sisa ohatran'izany, ny black mamba, dia raha tsy voavonjy ao anatin'ny 10 minitra na raha tsy misy ihany koa traitement aingana be na antidote, zay le hoe poizina mamelona, atsindrona amin'ny tenan'ny olona anankiray victime ao anatin'ny 10 minitra raha ela indrindra, pas plus de 5 ou 10 minutes, dia miteraka voka-dratsy be irréparable ho an'ny olona victime izay. Dia hitaritsika amin'ny plan misy actuel izay resaka hoe mamono izay sy mamelona. Mamono satria tena hoe niterasen'ny équipe de France mihitsy ny Australiana tamin'ny match coupe du monde farany niarahantsika nahita teo iny. Mamelona ihany koa satria tena naseho an'ilay tontolon'ny fanahy tsy hita maso, tsy azo tsapaina, fa ireo manana discernement sy manana ny fahalalana afaka manao analizy ihany amin'izay resaka tontolo mistika izay tena naseho an'ilay fanahy mihitsy le hoe mamelona. Ho azavaiko izay satria ny équipe de France dia fantatsika fa ao anatin'ny déstabilisation totale mihitsy, ao anatin'ny aretina ihany koa, ao anatin'ny moment de faiblesse noho ny antony hoe Simon en avance dia efa fantatra fa naratra i N'Golo Kanté ary tsy afaka hisoutenir ny équipe de France. Dia nitoy tamin'izay koa ny affaire Pogba ary niaraka tamin'izay au dernier moment dia nambara ihany koa fa ilay ballon d'or manana ny titre ballon d'or Karim Benzema dia tsy afaka ihany koa hanohana ny ekipam-pirenena frantsay. Zany hoe le coq sportif zany hoe dia tena izy ny olona hoe tsy mivoakapolo ireo malemy ireo, tsy afaka ireo fa izay plan voaomany fanahy ratsy tao anatin'ny tontolo mistika tamin'ny alalan'ny pièce montée sy ny intelligence an'izay dieu de Tiote ny amin'ny kady sy ny calcul rehetra izay dia niarahany asa tamin'ny ity bibilava shaman ity ary nampiasainy amin'izay le hoe pozina mamelona. Ary hitantsika fa velombelona daholo indray ny supporteur ny équipe de France hatramin'ny zaza madinika miaraka amin'ny
firenena sy ny ekipa rehetra sy ny mpanohana rehetra ary ireo mpiankoka amin'ny football, ireo idolatla rehetra mpiankoka amin'ny coq sportif izany dia velombelona indray satria izay ilay antidote, izay ilay pouvoiran'ity bibilava shaman ity. Io pouvoiran'ny bibilava shaman io dia any amin'ny pratikan'ny hindouisme, ny occultisme sy ny ésotérisme no tena hoe tuyau mamohana izy io. Hoazavaintsika fohifohy zay. Ny Sherpa Kundalani ao anatin'ny pratikan'ny yoga sy ny méditation, ry zareo mpikirakira ny occultisme sy ny ésotérisme, ny fotom-pinoana hindouisme, ry zareo no tena mpamoha an'io fanahan'ny bibilava shamanika io, bibilava serpent shaman io. Misy ny pratika yoga izay atao amin'ny tenan'ny mpino anankiray manao an'izay pratika izay dia manao an'izay fanatanjahantena, endrika fanatanjahantena, manokatra ny articulation rehetra, ny teboka amin'ny tenany rehetra, izay le hoe manokatra chakra, teboka anankifito amin'ny vatana izy, manomboka eo amin'ny filahiny mandalo ny taolana farany ambany amin'ny mojany de mitohy amin'ny colonne vertébrale ny rehetrarehetra iny mandalo fotra, mandalo plexus solaire, mandalo gorge iny dia maketo amin'ny, hitanao reo ny karana le manisy point noir zareo mpanao pratika ny occultisme, hindouisme, mandalo eo amin'ny maso fahatelo, eo lay misokatra lay hoe troisième œil, de miakatra aty amin'ny faratapony lohany, de mitohy am'izay rehefa misokatra ilay troisième œil misokatra am'izay zany rehefa miakatra ilay angovo, pouvoir, ilay énergie, ilay poison, ilay poison an'ilay bibilava, satria izay mihitsy ilay endrika bibilava hoe manomboka any amin'ny fitaovam-pananahana ho an'ny lehilahy zany, ho an'ny pénisiny mialatsiny am'izay teny zay, de ilay endrika bibilava, ilay colonne vertébrale de mitohy aty amin'ny lohany, de iny no toy ny hoe l'entonnoir, misokatra mandray an'ilay énergie ao amin'ny tontolo cosmique. Raha miresaka an'izay cosmique izay tsika de ilay projection astrale ny tontolo mystika rehetra misokatra amin'ny monde-ny ésotérisme sy ny occultisme, danger be mihitsy de eo am'izay le misy manao an'ilay hoe projection astrale ho an'izay hoe masokatra ny lazaindry zareo hoe angovo énergie chakra io, de misokatra am'izay le maso fahatelo, troisième œil hoy ato eo, de mahita ny tontolo tsy hitan'ny maso izy ao amin'ny tontolo cosmique ampahitan'ny sefon'ny esprit Kundalani, ny maître de tsy iza fa ilay kintana, ilay tena étoilé, io le hoe maître ascensionné. De misy am'izay ny hoe mandeha mamonjy ny tontolo astral izy ano fahalalana, mitady conseil, mitady idée, de tsy izay zany fa zareo mpanao développement personnel, ry zareo savant, ry zareo mpikirakira rehetra, any daholo no misy an'ireo idée de tuyau reo, any no misy ny fahalalana, conseil avy any daholo à la base ny fisongatinana misy amin'ny fikirakirana, hoentina mametsifetsy ety amin'ity zao tontolo zao ity, hoentina mamitaka sy mampatory ny olona ety amin'ity zao tontolo zao ity, ary hatramin'ireny resaka lamaody ireny hoe akanjo mampiseho fitanjahana ahafahan'ny filana ho taitaitra amin'ny olona anankiray ny didina akanjo hoe tahaka ny ahoana indray, ranomanitra,
sy ny sisa rehetra hanetsihana filana. De ao amin'izay tontolo astral izay ary ny maître ascensionné lay agent ny satana ara-panahy mivezivezy ao anatin'ny tontolo mistika, ny anjely astra ireo kitana any amin'ny tontolo tsy hita maso ao anatin'izay tontolo zay no mpanome conseil de ireny izy no nanome conseil ny elita ary nanome conseil any Kylian Mbappé hoe izao indray ny célébration ataonao ho fanomezana voninahitra any fanahy kondalany, fanahy bibilava, fanahy serpent. Farany amarana antsika azy dia mitandrema isika fa misy ara-panahy en jeu, danger be mihitsy amin'io resaka foot io. Io mantsy zao ny sujet atsika. Misy ara-panahy ngeza be mihitsy. Efa nolazaintsika teto fa religion ny foot. Efa nolazaintsika teto fa be da be ny olona no mi-adorer foot. Be da be ny olona mi-se prosterner ao amin'ny foot. Be da be ny olona no mamoy ny ainy ao anaty foot. Be da be ny olona no mandorakotra ao anaty foot. Ohatran'ireny le hoe mandorakotra any anaty toeram-pivoriana ireny. Ahoana moa zany baiboly? Ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahatimy amby folo dia milaza amitsika fahendrena hoe raha misy tia an'izao tontolo zao de tsy ao aminy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy toa. Tsy misy corruption zany, tsy misy marimaritra iraisana zany fa na ianao tia an'izao tontolo zao na tia an'Andriamanitra tsy toa. Tsy ao aminao ny fitiavana andray raha tia an'izao tontolo zao ianao. Ny fanazavana an'izay verset zay, ny tena hoe ivon'izay verset zay de eo amin'le mot hoe tia. Ilay tia, tsindrio, tsindriko ilay tia de midika mihitsy hoe mi-adorer, mi-proclamer mihitsy hoe je t'aime, je t'adore, se prosterner ainsi de suite dia manao culte ao miankohoka ao ary mametraka ny émotion sy ny sentim-po rehetra mitepa ao mihitsy. Izay le hoe tia an'izao tontolo zao, tia baolina kitra, tia mondial. Azonao reo angamba tiako ambara hoe mi-adorer, miankohoka, mi-prosterner. De miaraka am'izay rehefa tena tafiditra lalina ao ianao de ataony satana mi-vénérer azy, ataony mi-adorer azy, ataony mi-célébrer azy, mankalaza azy araky ny esprit tiany isehonao ary mitamba zay de omeny réussite ianao, omeny pouvoir ohatran'ny sujet atsika eto hoe pouvoir chamanique, tanjaka, virilité mihoatra ny rehetra mihitsy tsy misy tahotra ao anatinao. Zany de pouvoir an'ity bibilava chaman ity, tsy misy tahotra, tsy miahoatra mihitsy amin'ny zavatra atao ary tena hoe tsy voatana n'iza n'iza. Ary raha mandinika ianao de zay lay tanjaka Kylian Mbappé, tena hoe matanjaka ny lehilahy ary aingam-pandeha, aingam-pandeha, manome image ny léopard, manome image ny biby dia ihany koa, Daniel, Apocalypse, 4 bête, matanjaka de matanjaka. Mirary soa antsika rehetra, minao fa voaray anao ny afatra, tianao Jesosy. Veloma tompoko, amin'ny manaraka indray.